Amin'ny fifaliana lehibe indray no andosoana tokatantsika eny amin'ny jenetia tonga amin'ny fotoanan'ny fampianarana indray tsika larana fafelo moa izany ro fa ny fampianarantsika eny avao firy 16 numéro 16 na ny larana fa 19 ho antsika rehetra ato tokatrano izay manaraka an'izany fampianarana izany manerana azy otoroizao no mandeha ny fampianarana ary ny lohatenitsika dia hoe ny mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo ka miomany ianao izany dikan'izay izay moa izany no fampianarana eto indray dia amin'ny fifahina lehibe sy amin'ny firavoravona feno no iarahantsika indray ny amin'ny tian'io tia larana fahenina ambin'ny folo ny fampianarantsika ny amin'ny zao an'io zao ary dia rehetra moa dia faly be mandoso tokatrano ny tena koa masatrafany osoa ziadyaha elia tenin'Andriamanitra avy hatrany no jerefantsika hoe io Andriamanitra io aloha dia tena milaza fa tsy mihaino mpanota zany izy zany eny ka tsisy tena tsisy mihitsy n'izay sary zay vakitsika aloha nisy atoko fa 7:50 nisy atoko fa 7:50 no jerefantsika dia manaraka ianao zany a ny am'reto teny re dia dinio ny tenanao nisy 7:50 atoko fa 7:50 andininy voalohany sy ny faharoa ilo ny tanany avatsy foy fa mahavotsy ary ny sofiny a tsy lahadalovana fa mahare fa ny elokareo no hevitra mampisaraka anareo amin'ny Andriamanitra nareo ary ny fahotanareo no mampiafina nytavany aminareo ka dia tsy mihaino izy io Andriamanitra io zany dia mazava be mihitsy ilay Andriamanitra Abrahama tsy ndriko tsara hoe ilay Andriamanitra Abrahama ilay Andriamanitra marina dia milaza mahitsy be mihitsy ny hoe tsy mihaino ny mpanota fady anazy mihaino ny mpanota zany tsy mety aminy zany zany ianao izay mpanota io zany le milaza fa tsy mety mpanota dia efa ilay Andriamanitra Abrahama tsy nihainonao reraka fotsiny makany am-piangonana ary ny afaranao tsy makany amin'ny elo raha izay namafisana izay teny zay rehetra ny bokin'ny Jaona toko fa 7 Jaona 9:31 nokavatsika le Jaona toko fa 7 andininy fa raika amin'ny 30 Jaona 9:31 efa tsika ampidirina vetrany ary amin'ny écran io zany fantatsika fa Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota zay zany hoe Andriamanitra io zany dia tsy mihaino ny mpanota novinovino reraka zany ianao hiainan'io ivavaka eo fa efa laza izy fa izy dia tena tsy mihainanao ary tsy mety mihainanao ary tsy hainanao mihitsiny a novinonovino satria efa nilaza izy hoe zany ke tsy mihaino ny mpanota zany ka dia reraka fotsy anao zany ivavaka eo fa efa nyteny izy fa izy dia tena tsy hainanao raha misy zany zay mihainanao dia efa nydevolo ny mihainanao roa zany zay marintsika tsara zany zay tenina koro zay hoe tsy mihainanao mpanota tsy hainon'Andriamanitra ny mpanota Andriamanitra tsy mihaino ny mpanota tsy mihainanao zany Andriamanitra zay nodikazay hitondratsika amin'ny teny manaraka fa ny mpanota dia tena tsy manana fahefana ho any amin'ny lanitra zany dia ireo mpanao ratsy zany Korintana voalohany toko fa 9 lohany metsika daholo ny teny Korintana voalohany toko fa 9 ny andinin'ny fa 7 raikatsika ilay zao teny zao ny olona tsy marina mokona toe mpanota zany Korintana voalohany toko fa 9 andinin'ny fa 7 ary hitatsika hoe ty ny fahafolo zany moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mba handova ny fanjakan'Andriamanitra zany hoe ny olona tsy marina zany dia tsy mahazo mandova lanitry ny lanitra zay na toe fanjakan'Andriamanitra mantsy tsy ho any an-danitra zany ianao lanitry ny lanitra moa tena fiantso anazy ary aza mety ho fitana ianareo mahitsy be mihitsy io teny hoe aza mety ho fitana ianareo any aza mety voafitaka ianao zany hoe ny mpanota afaka makany any rehefa mibebaka atsika dia mihaino olona mibebaka io Andriamanitra io aleo tsy indrika fa tsy misy azany Andriamanitra mihaino olona mifona zany androany ianao mibebaka dia raha pitso anao manota dia aorina indrindra anao manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka tsy mihainanao zany Andriamanitra Hébreu 10:26 aloha vetsika kely makatelo io tsika aloha zay vao miverina indray Hébreu 10 feo misy teo
Hébreux 10, 26. Hébreux 10, 26 dia ny 27. Hébreux 10, 26, 27. Fa raha miny manota isika, io zany le olona manota foana dia mibebaka le ohatra ataonareo ampiangonina mikofesy le mifony miorakorako ampiangony mifony manao andray rehefa aveo dia afaka indray ny herinandro dia mifona indray. Ity le teny miandry anareo ty. Fa raha miny manota, matoa mantsy anao mifona zany miny manota indray ianao dikan'izay. Nanao ny tsy mety indray ianao. Rehefa nazo ny fahalana tsara ny marina, matoa zay ianao miny manota dia fantatreo fa tsy mety io, fa ataonao dia aveo anao mifona indray ianao rehefa aveo. Dia ataonao dia mody mamela eloka mpitondra fivavahana. Tsisy Andriamanitra naninona io mpitondra fivavahana io ka raha mpanota, satria mampandika lalàna anao koa ary izy. Mankasitraka an'izany adalàna zany izy dia tsy ny manao ihany fa nankasitraka ny manao koa miara-vo daholo. Zay ny lalàna zay. Ka eto zany tsika dia mahita marina mazava mihitsy hoe fa raha miny manota, ianao le mila mibebaka foana io zany isaka ny tonga andro ivavahana dia lasa indray aloha mibebaka. Io zany hoe fandareo tsy mibebaka mihitsy. Ka efa hoe olo marina mpibebaka amin'inona? Olona tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny aoso azy, zany no ararana amin'izany, dia hibebaka amin'inona ary moa? Afa-tsy ny olo efa mpanao ratsy ihany dia izay indray anazy moa zany. Izay tsy miresaka amin'ny mpanao ratsy fa izay ato amin'ny aoso azy, dia tsy manao ratsy zany. Rehefa nahazo ny fahalalana tsara ny marina dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony. Tanao, tsy misy fanafana ny fahotana intsony ho an'ny olona izay efa nandray ny aoso azy. Zay ny Andriamanitra tena marina zay. Matoa zany ireo mbola manota foana dia mibebaka dia manota dia mibebaka, tsy le maro no miaraka aminareo fa devoly io miaraka aminao io. Matoa ianao mbola manota foana. Fa raha le tena marina izy tena Andriamanitra dia tsy misy fanatitra noho ny ota intsony ny olona izay efa marina miaraka aminy. Zay le midika hoe tsy mahay manota intsony ary tsy navela nota intsony, fa matoa izy manota tsy miaraka amin'ny aoso azy ny olona zany. Zay teny marina mahitsy be mihitsy izy io. 7:20. Fa fiandrasana mahatahotra amin'ny fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra izay andan'ny fahavalo rehetra kosa. Zay. Olona hiarina ny fiandrasana mahatahotra sy fitsarana ary fatezerana amin'ny rehetra ianao handany anao satria fahavalon'Andriamanitra ianao. Zay ny voalazan'ny soratra masina. Ka miteny amintsika rehetra hoe tsy misy an'izany hoe manota dia mibebaka dia manota dia mibebaka. Mipetraka ao anatin'ny plasy miny manota sady ianao. Fa raha vao nahafany indray mandeha ianao dia tsy misy fanafana ho an'ny ota intsony. Madio ianao dia tazoma mandrakizay. Izay ny antony nanomezana ilay fanahy masina ahatonga anao tena ho lasa parfait. Any tena tsisy tsiny, tsisy kilema, tanteraka. Tsy mahay manao ratsy ny dikan'izay. Zany no teny omenantsika voalohany mikasika any amin'izay hoe tena tsy mahay manao ratsy anie ny ato amin'ny aoso azy. Tena tsy mahay zany izy. Fa ianao mbola manota io zany tsy izy ianao. Verentsika amin'izay izy le Korintianina voalohany satria mazava izay ny teny Korintianina voalohany toko 9 dia ny 7 teo zany. Zay. Moa tsy fantatrareo va fa ny olona tsy marina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Aza mety ho fitana ianareo. Tandremana voafetaka zany. Fa ny mpijangajanga sy ny mpanompo samby sy ny mpakavadin'olona sy ny sodomita 9:10 sy ny mpangaraka sy ny pierina sy ny mpomamy sy ny mpanaratsy ary ny mpanao ankelina dia tsy mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Zay. Zany hoe ny olona mpanao ratsy mihitsy zany dia tsy mahazo mandova ny fanjakan'Andriamanitra. Reo le tsy mahazo miditra any reo le mpanota reo. Dia verifio zany ny plasinao aiza ho amin'io ianao. Verifio tsara ny plasinao aiza ho aiza eo ianao zany. Fa tsy mahazo miditra lanty ianao izay niteny dada Iavana. Nampitondrena ny Aosoa, nampitay ny apôstôly. Zay zany ny zavatra misy zay. Faharoa, tseko 1, 2, tseko tsona fahafiry zao fahafiry. Fa 5, fa 9 angamba dia tseko tsona teny omenantsika indray Apokalipsy. Apokalipsy toko 2:20. 7:20. Apokalipsy 21:27. Apokalipsy 21:27. Ary tsy mba hiditra ao mihitsy izay tsy masina, na izay manao vedaveta, na izay mandainga, fa izay voasoratra ao anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany. Tsy mahazo miditra ao anatin'izany lanitra zany mihitsy ny olona mpanao vedaveta, ny olona tsy masina,
Ka ny olona tsy matsin'izany dia ny olona mpanota ilay mpanao ratsy tahaka anareo, tahaka anao, lay tsy mety miala ny fahotana, lay manaratsy an'izao fanjakana masina izao, izay mpandainga, efa impirina andainga ianao zay, ary ny androm-piainao dia lainga sy fitaka fotsiny mandraka andro any. Ary anao tsy ho afaka ho zany raha tsy manatona ny Ahosoa ianao e. Fa izay voasoratra anatin'ny boky ny fiainana izay ny zanak'ondry ihany no lasa miditra any, satria ireo ilay tsy mahay manota, satria efa tafaraka amin'ilay zanak'ondry, ka ny anaran'ilay zanak'ondry dia tsisa fa Ahosoa, ilay manala ny fahotana, lasa tsy manota intsony izay miaraka aminy, lasa olomarina izy. Apokalipsy 21-27, fanaporofonanao fa tsy ho tafiditra any amin'ny lantilanitra zany mihitsy ny mpanota, aza lany andro eo anao fa tena zany hoe diso adresy mihitsy ianao. Apokalipsy 21:8. Apokalipsy 21:8. Fa ny osa sy ny tsy mino, ny vetaveta sy ny mpamon'olona sy ny mpijangajanga, ny mpanao ody ratsy sy ny mpanopy sampy, ny mpandainga rehetra dia hanana ny anjarany ao anatin'ny farihy rehetra avy sy ny solofara. Fa izany no fahafatesana faharoa. Izany teny izany zany dia tena mametaka amintsika rehetra mihitsy ny hoe tsy mahazo miditra ao anatin'ny lantilanitra mihitsy ny olona tsy mino. Tsy mino ny Ahosoa any dia ka zany. Dia Ahosoa ilay manala tamin'ny fahotana. Hiditra amin'izay tsika hoe iza kena toe mpanota ary aloha. Rehefa henonao zany rehetra zany, ny mpanotra dia ny olona tsy mino an'izao toe Andriamanitra Abrahama zao. Zay aloha, ary narin'ny Andriamanitra Abrahama dia Iayavah, ary izay miaraka aminy dia afaka amin'ny fahotana. Nosoloanareo Andriamanitra hafa io Iayavah io. Tsy hoe mandinika izay nanovainareo anazy ihany fa be dia be nanaovanareo anazy ihany. Ary izay netrany tsy niaraka tamin'io Andriamanitra Iayavah io dia lasa mpanota daholo manerana an'izao tontolo izao. Borofon'izay ianao e, aza mandainga ianao. Iainanao zany hoe tsy maintsy manao ratsy izany ianao. Mandainga, mangalatra, misoloky. Tsisy mandeha marina mihitsy satria mandrefy ny tenano a. Ny sasako manambady 4, nefa no milaza fa miaraka amin'ny Andriamanitra Abrahama, manambady 10. Na dia misy manao fampianarana hoe ka be loatra ny vehivavy ka tsisy mpamelona izy fa aleo izy atao lehilahy ray atao manambady be dia be. Misy mamorona fampianarana ohatran'izany ilay olombelona. Ianao no te hijangajanga ny tena marina ka ataonao izany izy. Zany sary misy daholo zany. Ao ny sasany dia tena hovaina fotsiny ilay anarana. Sasany laza fa mivavaka amin'ny Andriamanitra Abrahama nefa ny manompo sampy, manao sikidy, mifamosavy. Zava-doza zany. Ny fijangajangana moa dia efa tsy resahana intsony. Tsy misy Andriamanitra Abrahama zany namela ny hoe lehilahy ray manambady be dia be io. Fa efa namoaka lalàna io Andriamanitra Abrahama io tamin'ilay Ahosoa ilay zanany mahalala an'izay ny rahany. Efa fanaporofona hoe tena niteraka io Andriamanitra io ka tsy resahako intsony. Io Ahosoa zanany mahalala io mihitsy namoaka didy sy lalàna satria mpaminany io ary ny mpaminany Israeliany efa nampianariko antsika fa tsy maintsy henona ny mpaminany Israeliany. Dia ny mpaminany Israeliana farany nefa ny Ahosoa namoaka lalàna hoe lehilahy ray manambady vehivavy ray. Za zany tsika hijery an'izay teny izay any bokin'ny Filipianina any angamba an'izay. Zao hoe karoa kely Korintianina lisika. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Korintianina voalohany toko 7 andininy faharoa. Andininy faharoa. Anefa noho ny amin'ny fijangajangana dia aoka ny lehilahy rehetra samy anana ny vadiny avy, ary aoka koa ny vehivavy rehetra samy anana ny vadiny avy. Zay samy manana ny vadiny zany. Dia efa kitsika io amin'ny teny frantsay dia fantatsika fa tsy hoe ny manambady lehilahy be dia be ny vehivavy na manambady vehivavy be dia be ny lehilahy. Fa zao ny voalaza ato amin'ny teny frantsay. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 2. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Tsy misy hoe que chacun ait ses femmes. Non, 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 non. Ozy ny teny gisy hoe no, no, no. One man for one wife. Zay ny dikan'izay amin'ny teny Anglisy.
Un homme pour une femme, que chacun ait sa femme. Donc zany hoe lehilahy anankiray manambady vehivavy ray, lalàna navoakan'io Andriamanitra Abrahama io tamin'ny alalan'ilay mpamina ny farany Yahosoa nampidonena ny mpianatra araka ny voalaza soatra masina. Et que chaque femme ait son mari. Donc un seul mari pour une seule femme et une seule femme pour un seul mari. Any vehivavy ray ho an'ny lehilahy ray, lehilahy ray ho an'ny vehivavy ray, samy mandrefiny anazy daholo nareo. Fa tenin'ny mpamina any Israely any ary tsy azo lavina mihitsy. Samy mandinika sy mieritreritra hoe ino ty adalana be nataon'ireo olombelona ty. Zany ny tsy pazanao any amin'ny hery daholo zany. Tsy Andriamanitra Abrahama miaraka aminao rehefa nandika an'izany ianao. Fa zavatra hafa io arahanao io. Fianaran'ny Andriamanitra Abrahama fa mazava be iayava, ianao zany magiza. Dia samy mandinika dia jereo ny fihetsika anao taorianan'izay. Fa ianao mahita mihitsy fampanota ianao, ary rehefa mpanota anao tsy izy le miaraka aminao io, tsy izy ny tompoinao. Mahatonga saina e. Zay. Matsika ry jery sary manaraka. Ny fanovana le anarana, satria hoe tsy mino. Ny otra sy ny tsy mino. Na iza niza nanovan'le anarana dia efa tsy mino anao dikan'izay. Satria efa nampahafantaranao le anarana marina hoe Yahosoa. Rehefa tsy mino any Yahosoa zay nanala olona ny fahotana, ary natonga olona tsy manota intsony. Preuve tangible ozy ny teny frantsay, zany hoe tsy azonao ialana mihitsy izy, petraka tsara mihitsy le preuve. Ka raha ohatra ianao zany hainao zany fanapofona zany hoe lasa tsy mahay manota intsony ny olona rehefa tafaraka amin'ny Yahosoa. Rehefa henonao zany fampianarana zany hoe lasa tsy manota intsony ny olona rehefa miaraka amin'ny Yahosoa, ka tsy mety nanatona ny Yahosoa ianao, efa mpanota ianao zay. Zay le hoe tsy mino. Le anao mampanota anao ary tsy nafaka anao ny fahotana mandrak'andro any. Inona ny atony tsy ninonao ny fahamarinana ny menanao? Rehefa tsy nino an'izany anao dia ho any amin'ny ilo anao dikan'izay. Zay hoe ny osa sy ny tsy mino, ianao zany teneniny zany. Satria le ny tompoinao tsy nafaka anao tamin'ny fahotana, mampanota anao mandrak'andro any, tsy izy ho ahy iny. Ianao ny ara-ny fitsarana hoe tsy mahazo makany amin'ny lanitra ianao, la ny andro mivavaka any ianao ny teny izy. Zay. Tsy mino anao. Efa nytenenanao fa tsy izy ny Krismasy. Namoaka lalàna teto mihitsy ny ambasadioka ny Yahosoa Eliasy ny tenako. Hoe ity ny lalàna mirano milaza fa tsy azo atao mitandrina an'io Krismasy io na mankalaza an'io. Mamaly fotsiny nareo avy any hoe zay tsy mety mitandrina Krismasy satria maneran-tany anaovana an'io. Fiza milaza fa rehefa maneran-tany dia tsy mety ataonao. Fiza moa milaza aminao fa rehefa atao maneran-tany dia mety ny dikan'izay. Lalàna vezana no miteny an'izany, fampianarana avy any an'izany namoaka an'izany. Zareo amin'izany zany zao dia fandikan-dalana ataonareo olombelona daholo zany hoe tsy te lalana nareo. Ka rehefa tsy te lalana dia aleo zay tsy te lalana mandeha makany amin'ny lalana ma tsy te lalana azy zany, fa ianao zay maheno kosany a miverena ty amin'ny fahamarinana. Verena ty amin'ny fahamarinana. Manatona ny Yahosoa, manaraha ny Elia amin'izay ianao. Re zao mariky ny tsy finoana daholo reny. Hoe le ny tompono ohatra amin'izay nampanota anao, ary iny fa mbola asa nandeha nanota andray anao satria efa niporofona taminao fa tsy azo atao mahamantatra an'io zanak'Andriamanitra io a, tao amin'izy nofo. Tsy azo atao intsony zany. Na dia fantatsika aro izy zany, tsy azotsika atao intsony zany. Lalàna anapetraka mihitsy anie zany. Nefa ianao dia mitondra an'iny baibolinao iny. Nefa ianao dia mbola nanao ihany ianao. Ka tsy efa mini manota avy ianao dikan'izay. Raha mini manota antsika, efa nanao daholo nareo zao tamin'ny 25 desambra iny. Niara nanota daholo nareo rehetrarehetra. Zay ho teny hoe niara-nirona. Niara-nirona amin'le any amin'ny tsisy tsony e. Samy mieritreritra e. Samy mieritreritra. Zay. Andao vao aventsika hoe tsy ekeny dada iava mihitsy ny anovana an'io anarana io. Andao vakitsika zay teny zay arika hatramin'ny bokin'ny Isaiah 40 film zany 48:11. Isaiah 48:11. Dia mandray antsoratra daholo zany nareo a. Isaiah 48:11. No ny tenako, eny, noho ny amin'ny tenako ihany nanaovako an'izany. Indrisy lotoina ny anarako, fa ny voninahitro tsy omeko ny hafa. Zay. Indrisy izy lotoina ny anarako fa tsy omeko ny hafa io voninahitro io. Zany no pirofo fa tsy ekeny dada iavana mihitsy ny anovana ny anarany. Raha iavana omena voninahitra dia tsy azo novana teo hoe Jehova na Jesosy na i Jesoa
na Jésus na Jesasy na Alà na Brahmana Visnu na Sivana Bodana tsy haiko tsony zay mety antsoinao any non tsy azo atao. Andriamanitra tokony Andriamanitra tompony zao tontolo zao sy nahary anazy dia ny rehetrarehetra hita maso ny tsy hita maso be dia be ny tsy hainareo tsy fantatrinareo ny nahary an'izany dia ilay mitondra anarany hoe Yahveh dada malalako dada ny Elia zany dada ny Yahoshua zany tsy omeko ny hafa ny voninahitra nefa nomenao hafa izy ny voninahitra tokony mena ny dada Yahveh nalefanao tary amin'ny Andriamanitra tsisy tary efa nanoty ianao ary miomana ny atezeran'ny dada Yahveh zay ilay hoe tsy maintsy makany amin'ny elo hoe miomana ianao miaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ianao miaza mba maty moa ianao io miomana ianao fa tsy maintsy hitsipy any amin'ny elo ny fanovanao an'io anarana io Yahveh novainao zavatra hafa Yahoshua novainao zavatra hafa miomana ianao zay na toe tsy mino ianao tsy mino mihitsy fa ny inonao dia Andriamanitra mametraka anao ao mpanota zany ny inonao Andriamanitra mandefanao makany amin'ny elo zany ny inonao tena mampalahelo mino tsara le tenao dia refesy ahoana ny alazanao fa ho avy ho tonga any amin'ny lantilanitra zany tsy makany ianao ameko anao valy tsy makany ary io tsy azonao forcena amin'ny teny fotsy azy zay tsy maintsy makany nga io azo tao azy zany tsy makany fotsiny zao koa ianao zay koa tsy azonao lavina tsy mahazo makany ianao aiza any amin'ny lantilanitra tsy mahazo makany ny mpanota mpandika lalàna ahoana ny anaran'io Andriamanitra io no voavainao ary voaporofo satria tsy afaka tamin'ny fahotany ianao mpanota ianao mandraka androany zay efa voaporofo mihitsy hoe ianao ngefa mpanota foana ka rehefa mpanota dia tsisy Andriamanitra marina miaraka aminao zany satria lalàna dia hoe fa izy rehetra nanota dia sady tsy mahita anazy no tsy mahalala anazy mazava be nge zany lalàna zany donkefa ketsika ny Jaona voalohany Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina Jaona voalohany toko fahatelo andininy fahadimy sy ny fahenina ary fantatrareo fa izy no naseho anaisotra ny ota ary tsy mba misy ota mihitsy ao aminy ao fa izay rehetra mitoetra ao aminy dia tsy manota koa izay rehetra manota dia tsy nahita anazy ny sady tsy mahalala anazy anareo tsy nahita anazy ony le mpanota ary tsy mahalala anazy iza zany no hitanareo mpanota io satria nisoatra masina dia milaza fa tsy nahita anazy nareo tsy mahalala anazy ianareo mpanota nge miantso Jesosy Jesoa eto nefa ny teny hoe tsy nahita anazy nareo ary tsy mahalala anazy tsy izy ange zany Jesosy Jesoa tsy izy Jesosy tsy izy Jesoa tsy izy Jésus tsy izy Jesus tsy izy daholo ny rehetrarehetra any rehefa Andriamanitra nahampanota anao dia tsy izy aza mba miteny Andriamanitra Abrahama zany fa tsy izy io nampanota anao lasa mbola manao idôlatria ianao lasa mbola manao ny fanontotsampy maro samihafa ataonao lasa mbola manao famisaviny ianao zava-doza amin'ny nataona samy mieritreritra ny fijangajangana ny adultère ataonao foana Andriamanitra izy ny miaraka aminao tsy ilay Andriamanitra marina saingy izy moa tsy manampiseho hetsy fahefana taminareo dia zany izy tiavanareo hoe tena maheriny ianareo fa tsy ohatran'izany intsony zao tsy nenareo zany ny mahery fa efa tonga eo aminareo le tena mahery ary tena ny tompony hery sy ny fahefana mihitsy ty tonga ty Yahveh no anarany arany zanany dia Yahoshua ary reo anakireo no naniraka ny Elia ziady Elia azy hitany masonareo tonga izy ty rajavy za manapofonjarony tsy mety ataonareo mpanota nareo tsy ho any amin'ny lantilanitra zany mihitsy novinanoviana fa mpanota ka mampanota ny mpanota dia tsy afaka makany amin'ny lantilanitra ny mpanota fa ny mpanota dia tsy maintsy tsipy ho any amin'ny elo ary tsy maintsy ho any amin'ny elo mandrakariva mihitsy nareo satria maninona satria nanao ny tsy mety ary rehefa manao ny tsy mety dia tsy maintsy ho any amin'ny elo ary rehefa mpanota dia tsy maintsy makany amin'ny elo fa ny mpanota dia tsy maintsy ho any amin'ny elo voalazany lalàna zany mazava-dezy ka anjarantsika no mandinika sy mieritreritra an'izay manomboka eto hoe aiza ny plasinao
anisan'ny fahotana dao zany rehefa manao ny tsy fahamarinana ohatra ny tsy fahamarinana rehetrarehetra reva kitsyndre zay tia ny klasyny mpanota ty dao le tsika andeha anome karazana teny maro samihafa zany jaona voalohany a toko fahatelo a toko fahadimy zay fatindrira toko fahadimy andin'ny fafito ambin'ny folo anga manisy zay diso misy lovaina ty fa tena blokeko keny velokely mandeha jaona voalohany toko fahadimy andin'ny fito ambin'ny folo jaona voalohany toko fahadimy andiny fafito ambin'ny folo ota avokoa ny tsy fahamarinana rehetrarehetra zany hoe rehefa tsy fahamarinana zany a de efa otana daholo ny dikan'izay zay voalaza ny lalàna zany zay zany hoe rehefa hoanao ny zavatra tsy mety eo anateny hoe andriamanitra ianao zavatra makany amin'ny tsy marina de efa fahotana zay aritra de tsy miditsy any amin'ny lanitry lanitra ianao zany mahatonga ny olo atao amin'ny eosoa parfait tena tsisy kianina tsisy tsy fa ny mpanota koa zany de mitsipy makany amin'ny elo ary ino raha hoe mpanota ny olona mandeha amin'ny tsy marina rehetrarehetra mamitaka manainga misy loka zany na te mpanota zany rehefa tsy fahamarinana de mpanota ary rehefa mpanota de tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra tadidio strict ny fidirana any andriamanitra masina sy marina ny tompo trano any a de tsy tia zavatra maloto izy kainao tsofotsofoka any amin'ny trano ihany roany ianao satria maloto tsy mahazo miditra any ny ratsy ozy ny teniny fa ny masina ihany mahazo miditra makany masina azy tsara zay mazava be mihitsy ny teny ohatra rehefa tsy mankatony io teny io anao de fa mpanota ianao zany zay dao tsika aloha itsandrayntsika amin'ny teny manaraka mihitsiny hoe ahoana ny andrefesina hoe manota indray ny olona anankiray fa rehefa tsy famarina io zany de fa ota misy lalàna ny menanao tendray ny andrefesana anazy rehefa nydikainao lalàna ny eosoa de mpanota ianao zay ndray no resantsika tondray hoe lalàna ny eosoa rehefa nydikaina de fa mpanota koa ianao aleloha efa mety antsy fa aleo arahantsika izy fa mety daholo jaona voalohany hoe toko fahatelo a andiny faefatra jaona voalohany toko fahatelo andiny faefatra zay rehetra manota no mandika ny lalàna fa ny ota no fandikana ny lalàna zay ndray zany ny teny hitantsika eto amin'ity sary manaraka ty hoe ny ota no te hoe fandikana ny lalàna ary zay rehetra mandika lalàna no te hoe manota zany hoe rehefa manota ianao zany a rehefa nanota ianao zany a nandika lalàna ianao nydika zay zay zany nydika n'izany zay tsy mahalala mazava be zany teny zany a tena mipetraka tsara mihitsy rehefa nazavana inona zany le lalàna hoe mampanota anao zany ataotsika aloha iverina rika hatramin'ny didifolo efa namoaka didy dada iava fa ny lalàna mose de tsy azo anapina tsy azo anesoa Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 azapinareo ny teny a iza dao zany le mpandika lalàna zao le tsy mahazo makany amin'ny lanitry ny lanitra efa fitsarana zany ty meny izy ady elianao ty Deutéronomia toko faefatra ty lalàna mitsarana reo de samy mandinika ny ataony am'izay a de amboary teny zao ny andamianareo ny fitsarana anareo fa fomeko izy ty ahoana ny amarinareo anazy ketriketreo am'izay ary de hitantsika ny mahafaka anareo Deutéronomia 4:2 Deutéronomia 4:2 azapinareo ny teny zay andidiko anareo ary aza nesoa anareo fa tandremo ny didiny avy andriamanitra reo zay andidiko anareo tsy aza atao zany manampy sy manaisotra ny teny amin'ity didy folo sy lalàna mose ty zavatra anisy anefany tsy navelany dada iavana atao tsony ny fisoroanana fa ry avo manao fisoroanana nareo a de mitovy mamoraka vozona lika sy mitondra rakisoa fa ny tena mpetraka izy aminareo nefany zay mitandrana didy folo no mba hananatanteraka ny fankatoavana n'io fisoroanana io satria ny lalàna ny fisoroanana de ao anatin'ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ny bokyny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo ray manontolo no milazany hoe ity ny lalàna ny fisoroana ataonareo a mba hanafana anareo amin'ny fahotanareo a indre mandeha sataona ary lalàna tsy azo sarana ny bokyny Mose zany loka avaketsika ny Levitikos toko fahenina ambin'ny folo fa misy lalàna atao fisoroana fanafana ny fahotana zanak'Esely a indre mandeha sataona Levitikos toko fahenina ambin'ny folo a andiny
3:30 a aleo zany de 4:30 4:30 avy hatrany evitiko 16:34 ary ho lalàna manak'izay ho anareo zany hanaovana fanavotana ho an'ny zanak'Israely indray mandeha isan-taona hahafany amin'ny fahotany rehetrarehetra. Any hoe misy lalàna fanafana fahotany indray mandeha isan-taona zany atao ho an'ny zanak'Israely lalàna ny fisorohana. Ka io Levitikos 2:2 manontolo io zay le hoe tsy azo anao-pina tsy azo any esorana fa ny tena napetraka manina nefa zareo tsisy nanao an'io Levitikos 2:2 io efa nandika lalàna nareo satria hoe tsy azo anao-pina eo tsy azo any esorana. Ka rehefa mitandrina didi folo nareo dia tsy maintsy nanao lalàna ny fisorohana. Ao anefa nareo tsy nanao lalàna ny fisorohana. Mba avalia kely izy ry mpitandrina didi folo rehetrarehetra dia anareo mpivavaka sabotsy mpivavaka alahady. Aiza lalàna ny fisorohana tsy nataonareo? Iza moa no miteny tanareo ampidireo zany andriamanitrareo zany Jesosy nataonareo nitsofoka atao anatin'io fitoerana io resaka fisorohana io. Iza nampanao nareo an'izany? Fahotana matsiravina tahaka ny ahoana tena nataonareo ty? Mpanota nareo, tena nanota mihitsy nareo satria nandika lalàna. Meko ny fanazavana teo hoe raha ny didi folo zany dia tsy raha teo afaka amin'ny fahotana ianao dia manao fisorohana anao indray mandeha isan-taona. Zay vao afaka amin'ny fahotana ho an'izay mitandrina didi folo. Nanina tsy nataonareo zay satria tsy azo esorona ao anatin'ny didi folo lalàna ny fisorohana Levitikos 2:2. Nefa nareo rehetrarehetra tsisy nanao an'io. Dika zany fa efa nandika lalàna matsiravina be nareo eo mason'io dada Iava io. Ary tsy mendrika anareo tsony miditra any amin'ny lanitra lanitra satria efa nanota ny didi nareo ary nandika lalàna Mose. Mendrika anareo ny fitsipazana makany amin'ny hely. Niomanareo ny sabatista sy aladista rehetrarehetra dia mivavaka sabotsy sy alahady dika an'izany. Préparez-vous pour être jeté en enfer. Hoy ny teny Anglisy hoe be ready. Mba ataotaoko fahatany izy fa ohatra metimety any zany teny zany. Be ready zay zany ready satria ready fa tsy ready fa be ready zany ohatra an'izay izy. E soyez prêt zany ianao fa tsy peny amiely hoe hitako ianao zay tena zezizey teo tsy hoany io mba valia kely zay fa raha andeha anontania anao aiza ny Levitikos 2:2 tsy nitanterahanao raha mitandrina didi folo ianao. Toy ianao hoe ka ny tenin'Andriamanitra rehetra amin'ny boky Nisiana ampianariny ambasadeur ny hoe tsy azo atao tsony io. Zany no pirofo fa tsy azo ataonao tsony mitandrina didi folo ny dikan'izay fa miala ataonao raha vao mibloke ny dada Iava io dia midika avy hatrany fa aza mitandrina io tsony. Ary ny pirofo mitoka amin'ny tendanao poteny hatrany amin'ny tempoliny Jerosalema tsy navelana notandremana intsony ny dikan'izay ny didi folo tsy navelana atao tsony fisorohana. Ka iza nampanao an'io? Nanina nalainao raha Jesosy dia natsofoka anao tao dia lasa anao mitandrina didi folo. Tena fahotana matsiravina mihitsy nataonao. Miomana ry mpitondra fivavahana sy ry mpivavaka zay niaraka taminy miomana ianareo no ikavaka itsika tena dada Iava mihitsy raha nafoana ny didi folo voalohany ao nefa anao mbola mitandrina. Efa fihetsika mandrava didi folo iny nataony amin'ireny hoe nitoteny ny tempoly ary anao filazana izy hoe zay mbola manao fanahy nareo mitovy mitondra ranalika ahoana moa mbola hidiranao amin'izany. Ny fanaovanao zany ange dia midika fa hiatsiady amin'io dada Iava io ianao. Zany no pirofo fa tena nandika lalàna matsiravina mihitsy ianao. Efa nyteneniny fa tsy mety tsony mitandrina io satria izy mihitsy ny bloke an'ilay fanaovana fisorohana zay fanafananao fahotana. Matoa sanao niditra tao anatin'io didi folo io dia efa nisoratana ohatrany efa nisoratana ohatrany voatango ianao hoe ianao dia efa lasa mpanota ary ianao ihany no confirme terenao fa mpanota. Dika zany fa tsy ho any amin'ny lanitra ianao. Ianao mihitsy nanao sonia fa dia mpanota ianao satria efa tsy misy famafana fahotana ntsony amin'ny rafitra io satria efa mipoteny dada Iava amin'ilay Isaia 66:3 no ikavaka itsika Isaia 66:3 hoe zay mitandrina zay mbola manao ny fitandremana didi folo dia efa mipotena ilay fisorohana tsy azo atao tsony. Ka raha mipotena ny fisorohana tsy azo atao tsony zay miditra eo zany dia efa mpanota automatika tsisy tsony famafana fahotana. Zay ny lozika ny zavatra ary marina be zay. Fa Jehovah nge nataon'ilay olona indray fantany fanoravana tokoa ilay fisorohana fa nalainy Jesosy Jesoa Jesus Jesus dia natsofony teo amin'ny plasin'ilay fanaovana
fanesorana fahotana. Tena ohatrany hoe manompavararaka ny dada Iava mihitsy ny tena marina ny Andriamanitra Abrahama, opavararaka tena makany amin'ny dada Iava mihitsy hoe ianao ny tena fonina ty fa zay sinoana hafa indray ty. Andriamanitra so adalalana nataonareo olombelona zao. Zany mariky ny mampanota anareo ary zay mivavaka etra miantso Jesosy Jesoa, Jesus Jesus ary mitandrina didy folo teo matika nanaraka an'izay dia nilaza dao tamin'ny vava fa tsy maintsy mpanota. Ka inona tonga anareo mpanota? Tsisy fanafana fahotana. Isaia 9:7 teto nanaporofon'ny dada Iava fa tsy mila ina moa, tsy mila le fisoroana nataonareo tsony ary anisany nanapiteny tempolony zany no fanamarinana hoe tsy mila nio tsony Isaia 66:3 zay mamono omby dia ohatrany mamono olona zay ary le zay, zay mamono ondry atao fanatsy dia ohatra mamolaka vozona rity, ary zay manatitra fanatitra hoana ohatra manatitra rakisoa, ary zay mandoto didika azy manimpofona fanatim-patsirovana dia ohatra misaotra ny sampy. Zany ange olona fa milaza mihitsy hoe tena tsy mety amiko mihitsy le zatra ataonareo e, ary tena mahatezitra anazy mafy mihitsy le zatra ataonareo. Ahoana amin'izay ny hevitranao ara? Nefa ianao dia tena nesoronao mihitsy nyty Isaia 66 ty tokoa, tena natanao mihitsy nanaisotra an'io fa nisoloanao an' Jesosy daholo le zavatra etra tao sy Jesoa. Iza ny nampanaonao an'izany? Lalàna taizana fanaonao an'izany. Nefa ianao dia mety soatra ny vandravandra hoe aza nampina dia aza nesoa dia autonomie 4 ka ny fampidiranao an' Jesosy Jesoa tao anatin'io plasin'io fanaovana asorona omby sy ondry sy osy io dia midika fa tena nososenao ny teny dada Iava hoe aza nampina dia aza nesoana, nososenao zany teniny zany. Ninonino no teneninao? Atria mahitsy be le teny aza nampina dia aza nesoana. Eny fa nale zanak'Andriamanitra dia ny teny mihitsy hoe tsisy ho foana ny amin'ny didy fosy lanamosy eo ho an'izay mitandrina azy, na teny soratra ray aza na ino moa na litera ray aza. Zay ny tenyle zanak'Andriamanitra. Nefa ianao ty tena nanala sy nanaisitra mihitsy, ahoana moa ny afaka anao amin'izay? Ary mpitondra fivavahana sy mpivavaka zay mitandrina didy folo efa fitsarana ty meko anao ty ndana tadiavo teny zao ketriketry eo ny afaka anao ary meo anany valy teny raha mahita ianao. Fa raha nahita avenareo tsy efa niakatra tety nareo ny teny taminay ao avadiko ianao e. Aiza ny amalinao io lalàna iny meko anao fa tsy torapo e. Soratra mivandravandra be hita amin'ny voamasonao io. Zany ilazako aminao zany. Eo mieritreretan mihitsy ianao ny teny izy. Mazava be ny teny dada Iava hoe tena raha mbola manao an'io dia tena zavatozy tsy mety nefa dia natsofoka anao tofotsiny zao Jesosy. Jesoa donge avakitsika amin'izay ny teny Ehosoa araka ny boky Matio. Vetsika ny teny Ehosoa Matio 5:10 ty le mahafinaritra be mianao an'ity dia averiko aminareo mihitsy izy. Matio 5:18 ahoana ny teny Matio 5:18 tena voalazanao mihitsy izy averitsika mihitsy zao ny voalaza ato. Matio 5:18 fa lazaiko aminareo marina dia marina tokoa mandra-pahafoana ny lanitra sy ny tany dia tsisy ho foana akory ny amin'ny lalàna any Mose na i Mosesy na Moizy na dia nitery iray aza na tendrotsotra ray aza mandra-pahatanteraka izy rehetra. Tsy misy ho foana ho an'io zany. Tsy azonao foana ilay zanak'Andriamanitra mihitsy anao sy fa tsy azo foana an'io ho anareo izay mitandrina anazy ny dika zany. Mazava zany fa raha mitandrina didy folo ianao dia Ehosoa mihitsy milaza fa dia tsy maintsy ataonao ny fisoloanana. Naninifa ianao tsy nanao ny fisoloana fa ilay zanak'Andriamanitra sampona be avy any sa tsy izy fa niforoporonareo avy any ary Andriamanitra tsisy fa tena sampy. Inona tsofoko nareo tao? Tsy fametavetana ny dada Iava mihitsy ny fe tena ataonareo ty. Tena miantsiady amin'io Andriamanitra Abrahama mihitsy nareo rehetrarehetra miantsiady nareo teny izy. Ka zay ngena hoe miomany ao amin'ny teny anglisy get ready. Hoe soyez prêt. Miomany ianao fa tsy maintsy makany amin'ny elo ny olona mpandika lalàna. Ianao io dia nandika lalàna mihitsy ianao. Fisoloana ohatrany dia nibatainao avy any nesoronao dia natsofoka anao tao ny Jesosy anao sy ny Jesoa anao, Jesus Jesus-nao. Iza nampanaonao an'izany izy? Tsy tianareo mihitsy mihaino ny Elia satria mahitsy be ny tenin'ny Elia fa ny tenin'ny Elia manaraka anareo mandra-patapiky ny fofony anareo. Eny fa naiala any izy ianao dia eo mihitsy ny tenin'ny Elia iverinao misofonao ny tenin'ny Elia. Ahoana ty teniteny hoany? Tsy ho afaka amin'io tenin'ny Elia io zany nareo.
fa Eliasy Yehosoa anankiray zany. Fa ny teny Yehosoa zao averiko aminareo za raha izy ny tonga tety dia ohatry izany natao fa io ihany no averiko aminareo. Faminitra. Za mieritreritra atsika. Ino ty zatra nataonareo ity? Ny mpitandrana didy folo moa efa teneny hoe tsy mety intsony satria maninona? Efa foana ny fisorohana. Rehefa foana ny fisorohana tsisy fanafana anao amin'ny fahotana intsony raha miditra ao anao. Iza nampitolatonanao miditra ao? Raha izay, satria dada Eva teny hoe tsy mety intsony, tsy tiako koa foanako ny fisorohana, foanako ny tempoly dikan'izay tsy mahazo mipetraka amin'ny intsony nareo fa tsy mety amiko intsony. Raha mipetraka ao anatin'io nareo dia mpanota mandrakizay nareo. Dia tokoa nareo mpitandrina didy folo fa mpanota mandrakizay nareo. Niatra taminareo ny teny dada Eva. Mbola ny amplifienareo no amafisinareo indray ny fahotanareo. Ny soronareo tokoa rehefa fisoroana fa nampidirinareo an' Jesosy, Jesoa, Andriamanitra ty nataonareo. Lalàna taiza nampanaonareo an'izany. Nga tsy hitany voamasina reo hoe tsy azo anampiana dia tsy azo ny esorana. Ary namafitra ilay zanak'Andriamanitra hoe tsy azo reo foanana ny teny ao. Raha mitandrina io dia tandremo izy rehetra rehetra. Ary rehefa hialana io mialana izy rehetra rehetra. Izay indray izy mety. Tahaka ny atao amin'ny Yehosoa, izay moa tsy ady tsy miditra amin'io zany. Indray lalàna ny Yehosoa na ranay, tsy miaraka amin'ny didy folo zany. Io rehefa niravahan'ny Yehosoa tany azy fijaliana. Efa nomeko anareo ny fanapolifony. Nomeko anareo ny démonstration. Fa nareo tsy mino, araka ilay tenin'Andriamanitra hoe niosa sy tsy mino, ianareo ie zany tsy mino zany. Ianareo mpiantso Jesosy, Jesoa, Jésus Jesus, nareo zany tsy mino zany. Ianareo io voalaza ny tenin'Andriamanitra io. Tsy mety ninonareo daholo ny tenina ampianarin'ny lehilahy rehetra rehetra. Nefa dia teny marina no menanao. Ka nareo nino? Ianareo nge tratran'io teny hoe niosa sy tsy mino, ianao zany. Tsy mino hoe diso io Andriamanitra anao io. Tsy mino hoe fa mpanota foana inganao, nganao mety mino an'izany. Anatao hoe voapetaky ny vy mamay ny sainao. Niaza mba maty e. Ozy ny teny alika hoe miomany e. Niaza mba maty ianao fa any amin'ny ena. Fandikan-dalàna mahatsirava nataonao. Miopapana mihitsy ny fandikan-dalàna. Zay. Raha hitodika indray amin'ny rehetra ny fandikan-dalàna nataonareo dia efa petsaka mihitsy. Ao ny Andriamanitra trinité nataonareo. Ao ny Andriamanitra monoteisme manampianarinareo. Zany zao dia mariky ny mampanotanareo daholo zany. Hatrany amin'ny batisa nataonareo. Ny batisa nataonareo amin'ny anaran'i Jesosy na ny anaran'i Jesosy nareo tany. Iny aloha dia efa Andriamanitra efa fausse marque, efa tsy izy iny. Efa mpanota daholo izy niaraka tamin'iny fa nataonareo foana ary tsy telala mihitsy nareo e. Olona mpanota ny nampianatra an'izany hoe tao amin'ny anaran'i Jesosy dia nanao tokoa. Diso indray amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Zay na tonga nampianatra farany teo hoe raha ny anaran'ny Ray aloha dia Yahova maran'izay. Anaran'ny Yehosoa dia Yehosoa maran'izay. Ary meo ihany anaran'ny fanahy masina fa misy amin'ny million ngery zareo. Dia izy amin'ireo anarana fanahy masina million ireny no raisinao zany. Izy amin'ireo. Zara nanomenareo santione misy natao hoe fanahy fitsarana, fanahy masina, fanahy fandringanana, fanahy masina, fanahy fanatanterahana, mbola fanahy masina. Ary ny fanahy masina ny rano anatin'ny olona, fanahy masina daholo zany. Amileo nisany reo. Izy amin'ireo no raisinao anaran'ireo zany. Mba meo kely ny valiny afa izy amin'ireo no raisinao. Tanao zany tsy fahafantaranao nin'iny. Le asan'Andriamanitra ny tiana tenena amin'iny hoe tia ny asan'Andriamanitra. Efa nanao ny asany dada Yahova. Dia manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny Ray. Efa ny asan'ny Ray ny dikan'izay. Manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny Zanaka. Satria efa ny asan'ny Zanaka. Ary manao vabatisa azy amin'ny anaran'ny fanahy masina satria le fanahy masina koa miasa. Avy any amin'ny dada Yahova daholo zany tsara zany. Fa tsy koa ny mitadiavinao ny anaran'ireo dia ataonao an'izany daholo ny olona tetra tsy izay mihitsy ny izy. Fa manao vabatisa azy amin'ny anaran'ireto. Zay. Ka raha manana ny anaran'ny Ray dia manana ny Zanaka. Ary ny fanahy masina misy amin'ny million isan'ireo. Ny anaran'ireo be dia be dia ahoana. Tanao zany tsy mampitombona an'izy. Zany zao dia efa fahotana nataonao daholo zany. Ary zay no tonga nanteny hoe matoy eo so miteny hoe ary manaova batisa azy amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka ary ny fanahy masina. Lalàna anie zany e. Ahoana mbola asara ianao mandika an'izany teny zany. Ary rehefa novainao ny lalàna ny batisa dia efa mpanota ianao. Zay no tonga nanteny hoe nareo samy mpanota nge ahoana nanao sary ratsy io e. Ny Andriamanitra nareo efa mpanota avy any amin'ny devoly. Ianareo mpanota
dia le tenin'ny Andriamanitra efa tsy izy avy any, ny teny le mpitondra fivavahana efa diso mpanota avy any, ino no arahanareo? Samy mpanota miara-fampiteny, miara-fampitatana, ohatrany hoe jamba miara-fampitatana any akady ny fiafarany. Zany angino ataonareo e? Le mpitarika mpanota, mamoaka teny tsy izy le mpanota, ino no arahanareo? Ena tonga anao fanazavana hoe izy milaza anareo fa marina ny trinité, efa noeky ny fampianarana iny. Izy milaza anareo fa marina ny monotéisme, efa noeky ny fampianarana iny. Samy fampianarana diso daholo zany. Satria mieritreritra ny dikan'izay. Andriamanitra tena amin'ny tenanareo mihitsy hoe maiza mandinika tsara, ary maiza mamantatra ny lalakary. Fantaro ny tokony ataonareo. Aoka tsy hanao totoa mihitsy nintsony fa tena andinika ny tokony atao amin'izay. Aoka tena mantatra ny tokony atao amin'izay fa tsy hanaonao foana amin'izay. Aza manaiky vonoan'ny olona any amin'ny ela anao fa tena tsy mahazo mety sana ange ho ny olona tsy masiny. Zay ny antony tonga nanome fanaporofonao tahaka an'izao. Farany. Raha mitodika manokana ho an'izay rehetra ato amin'ny Ehosoa sy aniro ato amin'ny Ehosoa. Fady indrindra ny manohitra an'izany atao hoe tenin'ny Eliasa. Na manambany an'izany. Lalàna avy hatrany fitsarananareo no meko anareo fa raha voazany mihitsy ny voatohitrinareo zany teny zany. Fanambanina ny Ehosoa mivantana zany. Fanambanina ny dada Iava mivantana zany. Tsy nafantatra an'izany dada Iava zany nareo raha tsy teo Elia. Tsy nafantatra an'izany Ehosoa zany nareo raha tsy teo Elia. Teny dada Iava sy Ehosoa azy ny dikan'izay matoa meny fahefana ny teny momba azy. Zay ny dikan'izay. Ao amin'ny bokinareo azy rehetra amin'ny Hébreu toko fa Hébreu film izy iny. Hébreu satria kely hoe manekeny mpitondra anareo dia manao avazy. Hébreu film 13-17. Hainrova tsy enjery mihitsy ny satria navo azy nga mamity. Dahoary Hébreu 13-17 vazivazy zany fa tsisy an'izany koa. Anila zany angeny re mivasivazy sady. Hébreu 13-17. Manekeny mpitondra anareo ka manohava azy fa izy miambina ny fananareo arak'izay tokony ataon'ny olona mbola ampahamoana manaovany amin'izay ny fifahina fa tsy amin'ny fisetoana fa tsy mahasoanareo zany. Olombelona kely tahaka anareo raha nomena an'izany teny zany hoe ankatoavo mpitondra anareo fa ary ekeo izy fa izy miambina ny fananareo. Fery ange tsy mampiambina ny fananareo fotsiny fa mitondra ny fananareo ary mitsara ny fananareo. Lehibe ny mpitsara zany Eliasa. Any amin'ny lanitra ny lanitra. Ary efa nampianariko loatra any amin'ny toerana hitsarako azy hoe atsy ny any andenareo. Saingy zaho tsy mitsara zay da zany fa lasa miangatra. Efa nomeny Ehosoa atao hoe zandry zareo. Ary izay efa nomena sehatra amin'izany. Teny fanampy tsara. Zay ny antony nanomezana rehetra avoaka ny hoe mpisolo vava. Satria andalo fitsarana nareo. Mazava angamba zay teny Eliasa zay. Raha soatsika raha samy tainao soa miariva avatsika. Sotra betsaka tata mala Iava any amin'izany teny zany. Fa teny nomenao zany atonga sainany rehetrarehetra. Iverenany fisainany rehetrarehetra ho any aminao marina ka tsisy hitsara velatsy eo anatrehanao. Na mitaka ny tenany eo anatrehanao. Fa ny tena fitiavana marina tokoa dia tena amin'ny lafiny rehetrarehetra fa tsy haiko hoe amin'ny anankiray ihany. Dada Iava malala. Ny angatahako aminao dia hamerina ny sainy izay mbola mahay miverina ny aminao ny sainy. Hamantatra mihitsy ny hoe zany fahamaliana ny fitiavana zany dia tsy misy hoe ary misehatra ry marina tokoa fa tena misehatra rehetrarehetra zany. Marina zany tenao zany. Ampianaro zany dada Iava ho any amin'ny fony sy ny sainy tsirairay avy. Indrindra ho an'izay rehetra miady mafy tonga any amin'ny lantilanty ho any aminao. Mba tsy hisy tsony ny andringa eny am-pandehanana fa tena ay amaly tsara eo anatrehanao. Ampiseho ilay tena fitiavana anao. Ary ho an'izay rehetra voalahatra ho any amin'ny lantilanitra, ho any amin'ny fiainana mandrakizay, ampitiraingana dada Iava. Dia ireo izay tsy mba namaly anao na nanohitra anao. Fa raha vao nahemoka resy lahatra dia ampitiraingana izy dada Iava. Voninahitra anao mandrakizay. Sotra betsaka dada mala Iava. Amin'ny anaranao Yahosoa. Alleluia. Amen. Dia miraha soatsiketra sahony tenao soa ho amin'ny fitohizan'ny fampianarana ho amin'ny manaraka andrea. Mara-pianarana mandra-piresaka, ianao matao azy.